fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka goropoanareo izao indray ary tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe tofo tantara nosoratany Miray Ravoahangy Armino. Novelomin'ny fity, tsiry, miaraka tamin'ny finiavana, tovo ary saloy. Nandray fiosana nantotosa, tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Herintaona lasa izay nafaty an'i dada sy neny. Dia herintaona koa izay nampalemy an'i tata mivokatra n'iny loza mahatsiravina iny. Tena tsara vitana ihany aloha izahay e. Izay no isaorako an'Andriamanitra lalandava. Satria izaho rery izao tsy nanina tamin'iny andro iny. Sainga nametrahany adidy lehibe izaho. Dia ny fikarakarana ny tata amin'ny zandriko izany sy ny fitantanana ny orinasa ny dada. Somary lasa masitsika sy kizitina izay moa tata amin'ny tao aorianan'iny loza iny saingy tsy manana afa-tsy izy intsony moa izaho dia tsy maintsy ataoko koa izay ahasambatra anazy. Faniala, lasa saina be ne ianao izany e? Oay, neny ralia somarina. Somary lasa saina kely mandinika amin'ny fiainako e. Noho ny fitsaboana ny tatamo dia tsy maintsy mifindra aty andrenivohitra tsika. Betsaka ny zavatra miova, ny tontolo iainana, ny fiarahamonina, ny fianarako sy ny sisa e. Ny orinasa ny dada moa izany dia tsy maintsy enjehana sy arahana maso. Aza dia miasa saina be amin'izany ianao anaka. Ankino amin'Andriamanitra fa nampy anao amin'izay ataonao rehetra izy. Mila mizatra fotsiny tsika fa mety hitondra fanatsarana betsaka amin'ny fiainantsika izao fiovana izao. Araka ny tenin'ny Dr Jules dia anisan'ny mpitsabo ozatra mahay eto Antananarivo anie i Dr Mahandry e. Ka inoko marimarina fa tsy ho ela dia ho afaka ny amindra indray tatamo kia. Ka iamaivana ny adidy andreketanao. Enga ny hery ny herin ralisa. Dia misaotra anao aho e. Misaotra anao nanaiky ny nanaraka anay. Fa raha io toetra n'io tatamo io tsy ahita olona ho tamana hikarakara azy mihitsy raha aty. Tsy misy tokony isaoranao izany Vaniala. Raha ny soavitan'ireo ray aman-drenareo tamiko rary ny sitsiny raha hikarakara anareo foana. Ary raha ny any tatamo indray efa zatra ny fiantany sy ny toetra ny hatramin'ny-bola kely ka tsy mampaninina loatra intsony izay ataony. Misaotra indrindra ny Ralisa. Ory Vaniala, ahoana ke? Tokony resahanao Dokotera Mahandro hoe aty an-trano no tiako hitsabony ahy fa tsy tiako ilay mivoaka ny ivelany ihany. Jereo nge tsika tany omaly reny e. Taty amiko daholo ny mason'ny olona. Ndry koa izany mijery andry zareo satria tsara tarehy fatratra ny ndry e. Zaza ianarandry latsalatsaina kely azafady mijery anary zareo satria malemy sampina sembana. Ndraiky e. Tsy afaka mandeha ohatry ny olona rehetra. Noho iza noho ndry sy ny fianarandry. Raha tsy nisy an'iny sotenao siny tsy nisy zao kamboty malemy tatamo aiky fa marary ndry mifona kia. Tsy endry izany e. Aiko izany tatamo zandriko anindry e. Izay marary andry marary anahy. Ay manandrama ary aloha mipetraka amin'ity seza ity. Tsy mba afaka mivoaka ny trano rery. Voafetra ny zavatra vita sy ny toerana afaka mba hale. Ndry sambatra afaka mba mandehandeha manao fiainana.
Mbola ndry koa no mitatana ny orinasany dadany Antsirabe ary mbola afaka manohy fianarana sy manomana no avindry tsara ndry. Inona ary ny tiandreo ataoko e? Izay mahafaly andrila zao fa ataoko daholo. Ay, voalohany atao trano no tiako tsaboana. Faharoa hitadiavy mpampianatra mozika ilaiko isan'andro afa-tsy ny lahady ihany. Zay zao no mety hahafaly anahy. Eny ary aleo ifandamina amin'ny dokotera mahandry dia hiezaka hitady mpampianatra mozika ho andry koa. Izany Eny ary. Ary mivoany hevitra amin'izay dia asevo anamboarany ralisy rano mafana. Iza koa ary izany mampaniny sonnerie izany. Aleo aloha sokafako fa mety lasa ny antsena angamba neny ralisy. Manahoana tompoko? Aiza ny atsarana tovovavy marina. Kanton'izay zanak'olona zany. Ramseo, fa iza keny tadiavinao azafady? Azafady tompoko fa variana be any nijery ny akantony tanànanareo. Salama tsara tompoko. Ie, Tefy no anarako. Za le mpampianatra mozika niresaka taminareo tamin'ny telefônina iny e. Ay ve? Eny tompoko. Mandrosoa ianao tompoko? Eny tompoko. Za indray ny vaniala, le niantso anao fa... Ay, misy vahintsika. Dia izy ny tatamy zandriko. Izy le andeha ho ampianarinao mozika. Amin'ilay ilavako azy tsara mihitsy bogosy, jerety halavany, ny masino mijery, ny molotrany, ao tsara mihitsy. Ka faly mahafantatra amin'ny madamy tatamo ary. Tefy no anarako tompoko. Ay, made tatamo ka. Ay. Faly mahafantatra anao koa. Ohatry ny afinaritra izany fianarana mozika izany Tsara mihitsy ny mozika ary mora mihitsy izy rehefa tena tianao Aza matahotra ianao fa hitako eto sahady hoe ho lasa tena tia mozika be Zany mihitsy ny tanjona. Mahafaly anah rehefa faly ndrika. Fa ilozako angamba aloha nareo fa mbola be asa kely aho ambony ao e. Sady mbola manomana amin'ny fianarako afaka pitsy koa. Ay. Ie, tonga dia hanomboka androany ve ianao ry Monsieur Tefy? Ie, raha ohatra ka hoe tsy mampanina dia aleo hanomboka androany. Dia raha pitsy noho izany tsy misy aloha. Adiny isan'andro dia piano sy gitara no ataontsika. Ie, zay mihitsy ka. Dia mazotoa ary nareo e. Ie, mazotoko ianao e, misaotra betsaka. Eny ary, hanomboka ary tsika zany ko. Nanao ahoana kiny andro voalohany nafinaritra ve? Nafinaritra ihany ka. Fa nasorena kely fotsiny dia Tefy somary ohatry ny sadagaidagaitra izany mahita malemy ohatr' izao. Ianao anery tatamina tsy afa mamindra aza tsara tarehy sady tsara feo ianao no mana-talenta. Efa miteny azy an'izany foana ane zary neny ralisy e, fa tsy mino anahy mihitsy izy. Lazainy fa mandatsa azy foana hono za. Zao ry tatamo tsy tokony hankivy anao ny kilemanao. Haiko tsara ianao, lalitsaina ary tena zaza mahay. Manana tombony koa ianao satria manana zoky tena tianao sy mikarakara anao. Ary araka ny tenin'ny dokotera dia ny fanananao fahatokisa tena sy finiavana no hahamora ny fitsaboana iverenanao amindra indray ane. Eto ampisakafoana ve dia moral no azoko. Ka marina kosa neka izany tenin'ny ralisy izany ry tatamo e. Mangindry e. Raha tsy nisy andry tsy nisy izao rehetra izao. Ary aleo koa rangahy za andeha atory fa tsy misy miditra amin'ny vavony ny sakafo fa variana mihaino tatasika. Tafandry mandry ary ndry e. Zay e. Aza mitanondrika amin'izany ianao ry vaniala. Hitako efa somary miramirana izy teo ane.
mino aho fa hiova tsikelikely eo izy akia. Enganeny ny Ralisy a. Efa tena miezaka anie izaho e. Ie. Manaraka izay sitrapony rehetra. Izay aloha fa tafandrimandry ianao e. Ieny ary. Tafandrimandry koa ianao anaka. Hoavy ô! Dokotera Mahandro marina. Mandrosoa ianao. Manao ahoana Ramatoa Ralisy? Salama tsara fa misaotra. Efa miandry anao ny efitra ao mihitsy tatamo. Ay, aleo hamonjy azy ary aloha e. Mazotoa ary nareo aloha fa za koa mbola andeha hikarakara kely ao an-dakozia ao aloha e. Ay, misaotra dia mazotoa Ralisy. Eny, mazotoa koa nareo e. Manao ahoana tatamo? Manao ny dokotera Mahandry. Malemy ny tongotra fa miambiny salama tsara daholo e. Falifaly anie ianao izany androany e. Ary aza asiana izany dokotera izany intsony moa fa atao fotsiny hoe Mahandry ny antsoinao anahy. Eny ary Mahandry a. Ao sady haka ny tensionnao aloha za dia miresaka tsika e. Fa inona ho le mahafaly anao androany? Hitanao? Nanomboka nianatra mozika dia tena tsara tarehy ilay mpampianatra sady mbola bandy kely a. Ay. Toa hoe mamarana ny fianaramomba amin'ny fitantanana hono izy. Sady sarika be izy a. Dobodoboka foana foko vao mifanojo ny masonay sady manana fanantenana satria ianao moa laza fa tsy ho ela dia hiverina mindra indray. Dia fahalerita tamin'ny tantaran'izany. Tsy hainy manko fa tena metimety amiko izy ity. Tsara tarehy izy na dia mbola manan-kilema sady zanaka mpanevoefa. Mila miketrika lary Mahandro fa taraiky eto a. Ivany ala tsy ho zakako izany mihitsy fa sady matotra loatra manam-pahaizana be ka sarotsarotra hodina ny sainy. Mahandry a, miresaka aminao anie izaho e. Eniko re izany e. Tsara kosa rehefa faly ianao ka fa aleo amin'izay apetako ity masinina ity e. Ao ary e. Otry, fa ny masoko ve ny mandrosa ny saiko no efa diso lasa lavitra loatra fa toatrany fa ny ala. Izy mihitsy ndry hitako ery apitory. Aleo rangaha anatonany eny dia hiteo bonjour madame Vaniala. Oay, monsieur Tefy marina. Bonjour, ary manao inona ty ianao? Saika tsy hanatona anao mihitsy fa neveriko fa tsy ianao ty. Mianatra ato master 2 en gestion management aho zao, ary ianao? Fa angaha, miara-mianatra izany tsikako. Zany? Ie, tsy maintsy nangataka hifindra hianatra aty za fa no tatamo e. Dia tsy maintsy tohizana aty manko fitsaboana azy. Ary ianao izany sady mianatra amin'ny mampianatra mozika. Nga hita fa somary sahirakira nareo ray aman-dreniko dia tsy maintsy miasa atselika kely eny manenjika sady mianatra ihany koa e. Hitanao ihany fa efa sarotra amin'ny fiainana amin'izao Zara aza men'Andriamanitra talenta kely afaka ampiasaina mba hanampiana ny eto an-tanana mba hanomanana ny ho avy e. Tena marina izany. Fa tena tiako be aloha izany toe-tsainao izany e. Zany? Ie, mahatsapa sy mahita ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny dia miezaka e. Ka atao ahoana e? Ie, tena toy izy fa tena tsara ny toe-tsaina nananao ho lasa lavitra be mihitsy amin'ny fiainana satria tena tsapako fa na hivoaka tato azy tsika ny karama isam-bolana tena tsy aharaka amin'ny vidim-piainana andavanandro intsony. Izay aloha dia marina e. Ie, ny tsy fahampiany asa ihany koa mbola olana iray eto amintsika e.
tokony ampiana vadinasa na dia fitadavam-bola hafa mihitsy aza ankoatran'ny asa raikitra raha tena te hilamina tsara mihitsy fa tsy miandry an'ilay karama tokana farany volana iny. Ie. Ary andao amin'izay aloha tsika hiditra fa efa miditra daholo nge zany ankizy zany e. Andao ary soa ihany aza fa misy anao fa somary vahininy kely zako. Andao ary. Salut Tefy. Salama tsara kia. Ary tô somary ariva ianao zany vao tonga androany? Ie, fa efa niera tamin'ny Vaniala fa atao manomboka amin'ny 9 arivo ohatr'izao rehefa andavanandro fa rehefa sabotsy ihany no atao maraina satria efa manomboka mianatra izay dia maromaro kely ny fikarohana ataonay any am-pianarana any. Ay ve, tsy maninona izany ka. Dia raha tratra ariva be ianao. Ny lalana mangina amin'ny ariva, ny tsy fandriam-pahalemana koa etsy andaniny. Tsy aleonao matory aty. Matory aty? Ie. Tsy manino izany ki io sady tsy dia lavitra neny misy anay e. Zany raha mba mijery anahy akory izy mamaly fa iny gitara iny ihany no mody laloviny io. Ary andao amin'izay atomboka fa sao dia taraka eto tsika ka. Ndao ary e. Sandry, nanahoana kiny androany ndry? Nafinaritra ka. Tonga teo mahandro tamin'ny maraina dia tefindray vao teo ny lasa. Ndry moa midy ao vao avy mianatra dia izao vao mba mahalala manontany an'izany. Ka hita ndry ihany fa amin'ny arivo ohatr'izao vao afaka manao tatitra an'ireo mpiandraikitry ny orinasako. Sady tsy te hanelongelona ndry anie izaho e. Rehefa mianatra mozika ndry dia mianatra. Fa hitako mifatika sy tena tia ndry anie ilay izy e. Tsy dia ilay mozika loatra kiny tiako fa tefy mihitsy ny mahafinaritra anahy. Tena latsa-pitiavana amin'ny tefy koa tatamo. Izaho koa nefa manomboka lasa tena tia azy. Tena lozy tia marina. Dia ahoana re izany e? Tsy maintsy hampandefitra ny fitiavako indray izany izaho. Ary iny tia mampisentosento andry e. Sa tsy azo malemy ataona mitia ny tefy? Izay indray ndry ry tatamo a. Azo ndry atao tsara izany satria olombelona manana fo ndry. Ka inona ary mahalasa saina ndry eo e? Tsy izany ki fa ray parcours amiko tefy a. Nion izay tamin'ny maraina tany am-pianarana. Ay! Ohatra ny ratsy ity tantara ity a. Dia efa endry izany izay fa tiako izy. Sao dia ahodikodindry ihany ny lohany. Raha tena tia anahy ndry a. Ho ampindry aza za ampilamy manenay. Eny akia, aleo fa ho hitako eo izay azoko hanampiana ndry e. Ary andao hisakafo amin'izay fa alina ny andro. Tatamo. Mahandry. Manahoana ianao? Manahoana tatamo. Ny fanena tamiko teo am-bavady raha lisy andeha hiantsena dia tonga dia nampandrosoany a. Ay ve, tsy maninona ka. Efa metimety sahady ianao ry tatamo a. Toy izy foana aloha ny fanafody ary izao ahetsiketsika foana amin'izay ny ratsan-tongotra ao a. Efa somary metimety izany fa nitady isy andrava ny nofinofiko mba mahafaly aho e. Tsy azoko. Aza vao kely aloha ka. Hitanao, ray parcours ny tevy sy Vaniala e. Raha eo anatrehan'ny Vaniala aloha dia tena tsy misy dika mihitsy aho e. Resy lavitra na bika na hatsarana na fahaizana. Vao baka ny mba hananako nefa izy efa manana master toa. Mahanahy fa raha mifanera sery isan'andro any ireny dia ho zaka amin'ny Vaniala ambogadiny mihitsy ny tefy iny.
ny fitiavako anazy nefa mitombo andro manalina. Vaovao mahafaly ho anahy mihitsy ty lasainy ity izany. Aleo ararotina mbirahako ny fitiavako. Mampalahelo azy zany mahazo andry izany ry tatamo aza miasa saina amin'izany kia. Ndriany ka tsara tarehy. Mino fa be mpitianony ny Vanialy. Iza koa no tia anato anatin'ity trano ity ohatra ny gadra lava ty ry mahandry Sa ane tsy afaka no aizy ohatra hoe zako. Sady raha ny fahitako azy dia tsy ho elontsony ry dia afaka hiverina mindra. Aza dia miany ihany ry mahandry Ahoana ny itiavanao olona oatra anazy zao Tena tiako ndry manomboka trano nahitako ny dosie andringy sady nampalahelo Zany nahatonga nangataka ny fitsaboana andry taty satria babo ndry isan'ny taranja ny anarako sy haiko tsara io mahazo anao io. Tena marina ve zany ry mahandry? Tena marina zany ary tsy mandainga vonina n'ity andry sy anampy andry amin'izay tanjon'ndry rehetra ny ariana any Efa henoko izay fa miala tsiny fa ny tanjoko aloha izao dia niaraka mitefy Ianao koa somary efa zoky lavidavitra ka mahasadaikadaikatra ihany. Eny tsy voatery hoe valiana androany zany fa afaka misaitsaina tsara ndry izay tiako mahandry kia. Aleo fa misy idoniana izay Mba zay ahay. Vanialy, andraso kely loha kia. Tia indray tefy. Efa miezaka mitsoaka azy tato ato fa tsy mety. Izy koa moa ray glasy amiko. Ndrisy ry fitiavako. Tsy maintsy manadino anao satria mamy zany zandry zany Ary lasa tsy miandry atsona nge ianao zany tato ato izay fa misy inona kia Tsy misy inona ry tefy Bebe asa kely any an-trano dia miezaka mody aloha Ay, tsy zany manko nanatonako anao fa momba le projet le nasainy Ramsey natao teo kia. Sao dia mba afaka miara-manao azy amiko ndry. Ie, afaka zaka. Sady mbola tsy misy namana fa eo amin'ilay fotoana izao somary olana kely. Mety ho afaka vendry amin'ny lahady dia ohatra hoe sady mivoaka kely tsika no mandinika an'izay tokony atao Eny ary Zany hoe amin'ny lahady izao zany Ie, dia alaiko any aminareo ndry amin'ny ray na amin'ny roa eo mety Tsy aleo ve tonga dia manao fotoana aty avelany aty Aleo fa alaiko ndry tsy mampaninona anangy zany Indray ariko Ary lozako aloha ianao fa somary maimaika za Eny ary mandra-peo ny Vanialy. Mandra-peo ny tefy Lasa hafahafa zany Vanialy fa misy inona marina ary aleo tonga ny alahady dia ho anontaniako tsara izay mahazo azy ka. Raha tsy Vanialy aloha tena efa tsy miverina tany amin'izareo intsony tsy dia tiako manko ny fomba ny tatamo. Somary ohatran'ny jefijefy sady ohatrany hoe mitory fitiavana akolaka izany izy. Nefa ny foko midoboka amin'ny Vanialy. Tena hafa mihitsy izy sady montina no mandray andraikitra sady manana tanjony eo amin'ny fiainana koa Tena vehivavy ohatr'azy mihitsy raha ngano tena ilaiko amin'ny fiainako Marina Mandroso ianao tefy Ie, Andraso kely vetivety fa efa miomanao izy izay misaotra betsaka ny Andralisy
ohatra ny maheno feoan'ny tefy ahy e. Manahoany tatamo? Manahoana? Fa angamba mianatra tsika rehefa lahady. Ka tsy mianatra tsika rehefa lahady ka fa aka ny Vaniala fotsiny nandalovako. Zaniko. Fa alainao hoaizy izy. Hoaizy nareo e. Misy devoara kely mba iarahanay manao zay fotsiny kia. Dia tsy misy fotoana malalaka raha tsy hoe alady ohatran'izao. Devoara hono. Tena tsy vanindry ry Vaniala. Mahazo amiko indry manondroka eto. Jerefa hafa be izy vao nilazako hoe andeha zay. Ay ve tefy efa ato e. Ie. Bonjour. Bonjour ndre. Andao va efa vonona za? Ay, ndao ary. Zay ky zandry fa mazotoa aloha ndry a. Zandry zandry. Raha tsy saina. Avy any amin'ny resaka tsika ry tatamo a. Aza dia mamenatr'olona moa e. Indry mba malala menatr'olona ihany. Neveriko fa olona lany fanahy manko. Fa misy inona tsy azoko mihitsy. Tsy misy ninina ry tefy fa andao andeha. Ay, ndao ary. Velomindry tatamo a. Mahafinaritra kosa ity toeran'ity ry tefy a. Somary mivoaka kely ny tanan-dehibe sady tena tsapako sady hoe mahadiodio ny rivotra. Tena tsara aloha le izy e. Sady madio no milamina be koa e. Ie. Mba ilaina koa ngely mba miala kely amin'ny korotana sy ny rotoroto lava eo e. Aty tsika sindry afaka miresaka tsara sady misy zava-dehibe tiako lasaina indry izay. Lozy ity marina. Tsy afaka nitsoaka tsony aho eto na dia efa haiko ihany aza ny zavatra tiano ambara. Ary toa variana be ho andry e. Arono aky. Inona ny olanareo mirahavavy teo raha tsy madiso Tsy misy ninina ka. Adiady kely mipiray tapo e. Zany? Indraindray mifamaly kely fa miravina foana avy eo. Fa ianao ve aloha tena mahavita an'le miaritra ny toetrany tatamo e. Hitako amin'ny fomba ny mantsy somary ohatran'ny kizitina sy masika izay ihany izy Tsy mametsiny azy ary tefy a. Efa mafy koa ny mahazo azy e. Marina aloha zany e. Ary avy aloha zany ho any ka. Fa inona moa le resaka tianao resahana amiko fa mbola betsaka ny hodininy e. Ahoana re zany e. Somary sadaikatra ihany ny laza azy amindry fa ene za mino fa zao angamba ny fotoana tsara indrindra amborahako azy. Fa misy inona tefy a. Toa mivoaramena be ianao. Fa nga zavatra mampatahotra zany. Tsy zany ry Vaniala fa efa mambola n'izay ny fankalalantsika. Niavaka tamin'ireo vehivavy maro mifanerasera tamiko ianao. Tsotra, montina ary tena tsara toetra sy tsara fanahy e. Ianao ngamba izany atao hoe lafatra izany e. Aza dia manao izay mamenatra rery tefy a. Hita avy zaniko. Tonga dia ambarao izay tianao ambara fa aza dia be kafary e. Eny ary ka hono aky ry Vaniala. Diso ve ara tafalatsaka aminao ny fitiavako. Tena tianao amin'ny foko manontolo ka vonina ny hampiakatra anao ravaka ny tokantranoko fa tsy lalaonao fotsiny ihany. Ohatray? Fa inona ny mampitomany indray Vaniala? Indrisy mantsy. Raha mba fantatrao manko fa za koa aneka tianao e. Fa tsy afa manoatra. Vaniala ho Okizay moa hoe okizay. Miala tsiny ary raha ohatra ka hoe nampitomany indray ny teniko teo e. Afaka mbola mieritreritra tsara indry fa tsy kilalao koa mantsy izany fa sady antoko no avintsika koa nge. Misaotra betsaka tefy a. Aleo aloha izany dinika tsara. Ary andao ifatoka amin'ny devoir amin'izay ka. Ka mangina tsara aloha ndre. Mino kosa nefa Vaniala fa tsy hampioveninina amin'ny fifandraisantsika sy indrindra zavatra nolazaiko teo
vonina iandro ny valitenindry foana na oviana na oviana ary na hoelina na hoaingana ary na ho tsia koa na hoeny kia. Indrery tefy matikiva tsy ampivaninina izany ary miala tsiny tamin'ny fihetsiko teo Tsy maninona ka andao ary. Efa ato ianao? Ie, efa tonga. Ary ina ary tia mahalasa vonany anao rereto e? Odry, fa niala. Tantarao e, fa misy inona indray? Malahelo any Ralisy Fa maninona? Malahelo satria tsy maintsy manao sorona ny fitiavako no fitiavako any zandriko. Tsy azoko mihitsy fa tantarao tsara aloha e. Ary mitony fa arareo ne ianao e? Nitory fitiavana tamiko tefy neny Ralisy Zany? Tsy hitako izay navaly azy. Tia azy saingy tsy maintsy hisy olana amin'ny tatamo izany. Fa niala. Olon-kendry loatra ianao sady be fitiavana. Efa tena betsaka izay vitanao sy nataonao any tatamo izay. Eo amin'ny fiainana dia tsy maintsy misy ny safidy mety andratra ny hafa saingy mahasoa anao. Dia raha mahasambatra anao ilay safidy dia ataovy e. Aza sainina akory izay fitsaran'ny hafa fa ny tenanao aloha jerena so aninena na any aoriana any. Tena tiako ny zandriko neny Ralisy Ena izany azy. Ary ny antony hikarakarako azy fatratra dia satria matsiaro tena ho tompon'antoka amin'izao fahavoazan'izao Tompon'antoka ndrika? Ary mbola tompon'antoka amin'ny fandratrana amin'ny foko koa hatreto. Tatamo, mifona kiza. Mbola tsy namaly azy any kiza Tsy mila mifofona ndriaka iza. Ary tsy mila ny ranomasy manafikelika ndry koa. Fa avalitsika manomboka eto. Tatamo mba heno kiza. Tsy mila ndritsony aho Ny zavatra ilaiko izao teny anjarako ao amin'ny orinasa. Ary tsy mila n'le tefitefy manatokatona natsony Say fa aleo andeha torony malemy Mifona kitatamo mifona Tsy mety mihaino atsony izy marina. Okizay ry va niala. Mitony eo foana iny. Mbola zaza saina sy tanora fanahy loatra raha hitatamo ka aza misy atao am-po izay lazainy Any Inona no tokony ho ataoko Tena very hevitra. Avelao aloha ny zandronao akasaina. Ary ataovy izay hitanao fa mahasoa ny fiainanao. Tadidio fa tsy voatery ianao izay sitrapon'ny hafa foana ho ianao. Misaotra betsaka ary neny Ralisy Tsy misy tokony hisaoranao izany anaka. Fa misy inona tao niantso vao maraina be ianao? Fa misy tsy metimety anga? Tena tsy mety fa tsy hoe tsy metimety Tantarao anao hoe aloha? Zao aloha vonina ny anampy anahy amin'ny zavatra ataoko ve ianao? Ka inona aloha ilay izy Amaly faty any Kalavaniala. Ny sorony tamiko daholo ny zavatra tiako rehetra. Ny ray aman-dreniko, ny fiainako, tefy anahy iny anio Ka inona ary ny tianao ataontsika Efa tsy azoko ihany tefy dia ho alaiko daholo ny orinasa. Anampy anahy ianao. Drais, vonina nampanao ara zany ka. Raha ny fitiavako anao fotsiny aza ve dia tsy anapiako anao Fa kely aloha ianao fa izany fitiavana izany afaka miandro foana. Izay asimba ny Kalavaniala izao no tokony masoana. Ka ahoana izany no ataoko Mandra-pahitako an'izay tokony atao aloha dia tazomo tsy ambaratelo ny zavatra rehetra. Aza miteny inona na ny fahasalamako aza. Tairy fa raikitra izany. Mahatoky anao aho izany
tena mandeha ny fotoana ary malala hita ho a efa hifarana sahady tia ny fianarantsika ye fa niala ahoana ary malala misaotra betsaka ndraiky a nanaiky ara-dalana amiko na dia tsy maintsy nanaova ny risafidy taminay sy tatamo azy zany a tsy misy tokony hisaorana zany tefy a tsy maintsy mba mibanjina no avy kokoa ne za manantena fa mela izy indray andro any sady tsy afaka terena koa nge ny fiainany ny foko tsy nyerika tamin'ny mihitsy fa tany amin'nydry foana ary efa mba nanahoana marina aloha izy ao tsy mbola nisoka bava tamiko izy na dia indray mandeha monjy aza tao anatin'izay volana maromaro kely izay zany ezaka amin'ny manatona azy ihany za fa tsy miresaka amiko izy nenyralisy no nainoko fa miaraka izy dokter Mahandry ary lasa mivoaka matetika ary zareo efa tsara kosa ane zany fa zao marina kea rehefa nandinika niaraka tamin'ireo ray aman-dreny koa dia tapa-kevitra ny ampiakatra andreo ravako ny tokantranoko faran'izay aingana mihitsy raha sitrakin-dry zany ho tsy tiako manko ty mifampitaritarika ity satria tsy nitanga hono ny fady fa mivavam-bahoaka ka dia noho izany dia mangataka anao ahy zany ka dia vonina makivaky ny lalam-piainana miaraka amiko mandrakizay ve ndry tena misaotra betsaka ary tefy tena olo-kendry tokoa raha ianao ka zany tena sambatra loatra za manana anao sady vonina ny rosy dia sady manaiky koa ny ara-dalana aminao misaotra kira havako tena faly be mihitsy ary ao aloha roako kely mihitsy ndrika ao ary zay angamba anjaranareo ihany no manapaka ny daty fa ainao fa kamboty dia nenyralisy tatamy sisany mba haka dia izay tapa-kevitra anareo eo dia tapa-kevitra niariki malala ary andao aloha ateriko amin'izay anao fa efa miahariva be koa nge zany andro zany ndao ary nenyralisy ahoana izay ry Vaniala angamba tsy maintsy akiniko aminao daholo ny fikarakarany zavatra rehetra ilaina amin'ny sabotsy fa misy fiatsoana maika be momba n'ilay fanentarana ny orinasa ao aty Antananarivo any Antsirabe ka tsy maintsy mandeha matoky anao za eny ary fa efa nilazanao io vodiondrio ve aloha tatamo tena tsy nentin'ny resaka tamiko mihitsy izy zany ve fa mba hakiniko anao koa ny filazana momba n'izay raha mba sitrakao zany dia tena miala tsiny nenyralisy manabe asanao tsy misy tsindrery Vaniala efa niraisiko toy ny zanako naterako anenareo dia tena misaotra betsaka indrindra dia mety mandalo aty tefy manampinampy anao eo ihany fa za kosa aloha dia amin'ny zoma indray vao miverina ay eny ary matoki fa tsy maintsy vitako izay nafaranao izay dia soavadia ary tonga avasoa ny andro malaza amin'ny sabotsy anaka misaotra betsaka nenyralisy tatamo tonga dia midira fa tsy midy io ahoana ny ianao izay zao ry tatamo ho atao raharaha amin'ny sabotsy ny zokinao dia maninona nefa inona moa ny hidirako amin'izany aza dia manao mafo tahaka izao ianao anaka mila ny fanohananao izy fa ianao ane sisany mba havany fotoana izao hifamelanareo dia miangavy asehoy azy fa manohana azy ianao ary eo foana ianao ho azy ary tena hevitra mety marina izany eo no nataterahako ny planako rehetra satria tsy nasainy tamin'ny soutenance sy ny sortiany teo anahy ianao ry Vanialana io eny ary ho hitako eo izay azoko atao misaotra anao anaka lazaiko anao daholo eo ihany izay fandahara-potoana rehetra izay fa andehanao raharaha aloha eny ary ary aleo atsoina amin'izay Mahandry vita ho azy ny tetika
aiza koa ary izy izany to tsy mandray izay ka allo nahoana ke malala sheria mba hitondray an'le fanafodiny resahako an'lahy iny ataovy an'le ambony dozy tsara fa nahita plan tsara angamy malalako eny lesy nahita fa aty azavaiko an'lahy bizo rehefa avy eo okey ary ary mangina be ato izany aika mora fietsena nendralisy zaoko ary aleoaloha akarahan kely aho sotroko fa tena maina koa zany tendako izany ohatray to tatamo tefa marina manao inona tiano mbola raha afaka pitsony voararahanareo ndraso mihitsy aloha ay venao efa mitsangana efa hainzokonao ve zao tena mbola tsy misy mahalala zao ry tefy saika hoe ataoko surprise aminy zao misabotsy ay tena mahakaka koa zany fa tsy tokony ho faly aza ve ianao fa ho afa-pasahirana ny zokinay ahoana reno anaovana an'ity fa any mba nitetiko rehetra eto aloha raha nga ho fitainany koa ny amin'ity dia mba samy tsy manana izay sikala vaniala valifaty voalohany avy eo hito indray izay anaovana nikala fa zao marina ry tefy hoe ahoana rehefa nandinika kely dia saika mba anasanao hiary sakafo aminay sy dokotera Mahandry ara rive marika ny afaliako noho ny fahasitranako dia mba hofisaorako anao koa tamin'ny fanohananao amin'ny vaniala zokiko hatramin'izay zany ve dia ahoana re zany ohatra ny hafahafa ihany nefa le fanasana tampotampoka aleo raha nga ekenany fa mety tena niova marina izy sady dokotera Mahandry koa ane any zany tsy misy tokony hatahorako ny amin'izany eny ary aleo fa ekeko ny fanasanao ary eny ary aleo mba ho surprise amin'ny zoko zao rehetra zao dia matoky anao tefy eny ary dia raha riva ary miony alefako mesazy aminao avy eo ny toerana sy ny fotoana okey ary ka iverinao amin'ny salon iandry ny nendralisy amin'izay fa mazotoa ary loha ianao eny ary mazotoa dia matoky anao valy eno oka re izay anako tsy rariny tena tsy rary oka ho azy izay miangatra loatra ianao ry fiainana mangina fa tena hoana loatra fa inona loatra ny raha tsy vitako tsisy raha tsy vitanao izany re nalainao tamiko ny olo tiako tsy rariny izay kiry zoka miaraory amin'irina izay maloka loatra ny andro tena raha tsy vitanay fa niala aza miteny an'izany ianao anaka fantatra Andriamanitra izay mahasoa anao izy ny mpandahatra ny zavatra rehetra mangina kia nalahatra ny koa izany hoe izy anapozina amin'ny sakafo roa andro alohan'ny voadondrinay izy tsy sotasota izany aza manahy ianao fa efa mandray an-tanana ny rarahany mpitandro filaminana sokatra loatra ianao ry fiainana vosaka isokatra masoandro mpianako dia raha koa fanao zavina indray tsy oka ho azy izay tsy
mampalahelo ahy ery no mijery amin'ny Vaniala. Mafy loatra ny mahazo azy ka fa tia taminy ity no tsy azokazoko izany. Lasa falifaly foana koa izy tato ato ary alain'ny dokotera mahandro foana izy isan'andro ka mariva andro any mihitsy vao mody. Aleo aloha alamiko ny tranony mba tsy haneno indray iny rehefa miverina. Hoazay, voadonako marina ilay poketra. Ary iny ity latsaka ity. Toa tranona ranom-panafody famonoana biby mahery vaika. Manao inona ato anaty poketra ny tatamo moa izany ity. Dia sanatria Andriamanitra enganyeka mba andiso any eritreritro. Aleo iandrasana ny Vaniala rariva ity dia ho hita eo izay atao. Nizay eny fa tonga izy roa. Ary ohatrany mifamaly anie zareo izany. Aleo hidina dia hoenona tsara hoe. Efa miteny anao foana fa izay vita dia vita ary tsy tokony hiresaka an'izany resaka izany ato ianao e. Tsy marenina anie ilay ralisy e. Tsy raharahako izany e. Ary matoa izy tsy hitantsika teo dia tsy ato izy izany. Fa dia miteny anao ary tatamo a. Raha sanatria ka tratra ny polisy fa niarany sakafo tamintsika tany an-trano tefy talohan'ny nahafatesany dia miala izay. Hiala ahoana ianao e? Ianao no namatsy fanafody anahy. Ianao koa mbola nanafina amin'ny marina. Bray tsy kombakomba foana ny anaranao na tianao na tsy tianao ka. Tsy mifanaraka kosintsika hoe opozinao tefe. Fa ho an'ny famonoana ny Vaniala no nanomezako an'iny fanafody iny. Raha napozika mpanaonao foana tahaka izao ny fitiavako anao a. Tena tsy niaraka taminao aka. Ny fitiavana anasa, fitiavana ny orinasako e. Efa ho tratra indray ve ny tanjona vao manenina ianao e. Raha riva dia efa hanisy fanafody ny sakafony kiala Vaniala dia vita. Tena oak'izay marina e. Natao amelona ny fa tsy natao amono e. Lozinina re tireko tiry lanitro. Zay ary le efa nahiko. Inona no ataoko? Oay. Ary inona izany? Ralisy, ainao mihaino resaka ato? Tena biby ianao fa tsy olona ary tatamo a. Dia sahanao tokoa ve? Sahako raha matotia. Ah? Zao izay samy tsy misy tompony. Anjaran'izao miaritra ny mafy ny aretako. Ary tatazo. Ay! Tatamo a, lozinina ary dia ataonao e. Andao hiala ataingana mba hiveran'ny Vaniala fa mpamaky trano ny tato. Andao! Mba tonga lolo indray andro any a. Ary toa mangina be ny ato an-trano izany e. Tatamo a! Tena lasa niaraka amin'ny dokotera mahandro indray izay. Neny ralisy io? Aleo jereko any ambadika any fa manao zavatra indray izay ka. Oay, neny ralisy? Neny ralisy a? Lozinina indray ty rery lanitra. Toa maratra be ny lohany. Maninona indray re? Mbola misy aina kely ka. Aleo hoentiko any amin'ny hopitaly malaky dia hiantso polisy avy eo. Tena lozy ty marina. Vaniala? Ary taiza indriny tsy nody tamin'ny alina? Ary ndry taiza malika. Zao nisy namono tato neny ralisy. Nitondra azy tany amin'ny hopitaly za. Sara ndry aza za tsy tato izany fa inona moa no vitako teo e? Ary efa manao ahoana izy ihany izay? Kapoka tamin'ny lohany nahazo azy e. Efa azo lazaina fa avitra izy fa mbola tsy mahatsiaro tena fotsiny. Zay ngamba ny polisy anao fanadiadiana fa ilozaka kely aloha ndry. Tena lozy ty marina raha tafafo eo iny ramatoa iny a. Aleo any anefitra dia hiantso amin'ny mahandro ka. Asaina taperiny ihany ny ainy iny.
Allô? Mandry? Loza nefa mbola velona hono le ramatoa iny e. Eno ah? Ao amin'ny hôpitaly misy anao aho. Tonga de tapero any ainy e. Ino no manimba nitetika antsika eto? Tatamo, vehivavy tsy vanindry, tsy matahotra an'Andriamanitra. Fa ino ty loza vitandriry tatamo a? De sandry tokoa ve? Efa ela be ngandry iny. Efa henoko daholo ny resaky ndry teo e. Efa haiko daholo koa ny marina rehetra. Tonga nilaza tamiko ireo polisy fa niaraka ny sakafo tamindry sy mahandro ny tefy talohan'ny nafatesana. Araka mesazy voarainy tefy tamin'io andro io. Tsory amiko. Marina daholo ve zany? Tsy napoziko endry zandriko no navita an'izany rehetra izany. Fa de nahoana loatra ry tatamo a. Fa inona loatra ny ratsy nataoko andry e? Everindry fa moramora moa ny anako teto ambonin'ito seza ito nandritra ny herintaona mahery ry Vaniala. Mijery sy mitsiriritra ndry miaina amin'ny fiainana tokony iainako. Tsy mora zany a. Avy eo koa ny olona mba nitiaviko tokony ho anjarako lasa ndry satria Clémaina nondry. Tena marary saina ndry ry tatamo a. Tsy noho izany nampalemy andry fa fandaharan'Andriamanitra rery. Tofo loatra ndry de lasa manaonao foana. Tsy misy zavatra tsy vita amin'ny fifampiresahana zany eny ry tatamo e. Tokony nanantona anandry, tokony nifampiresaka. Zao tara loatra. Oeto izy chef a. Feno loatra ny foko ka sao fatiko eo io. Avelao ahy e. Avelao ah. Efa manao ahoana ianao ry neny Ralisy? Manao ahoana anaka? Efa tsy de maninona fa ianao no manao ahoana? Miezaka mitraka foana neny Ralisy a. Eny e. Mamerina amin'ny fifonana tamin'ny nataon'ny zandriko anao a. Mifona e. Tsisy ifonanao zany. Efa any ampigadrana izy sy dokotera Mahandry. So ihany fa tonga raha-potoana taty amin'ny hôpitaly le polisy nisambotra azy fa ratsy zany a. Saika very anao kosa. Tsy misy tsinonao ane zany anaka e. Tsy haiko tsony ry neny Ralisy a. Tsy haiko tsony raha vita melan'ny tatamo a. Tao aorianan'ireny zavatra nataony ireny. Aity izy niverina ny resaka tamiko. Nanao tsy miady fa kibay kelika ihany. Zanako a. Andray soleso nireny zavatra niseho reny a. Efa niezaka ianao nanasoa ny zandrinao saingy noho ny fialonana sy ny fiziriziriny tamin'ny heviny dia izao ny vokany. Manimba amin'ny fialonana sy ny fitiavakarena diso tafahoatra ny nahazo any Mahandry ary mandrava fihavanana ny tsy fahampian'ny fifampiresahana sy ny fifampiainoana. Tsapako ary tena marina mihitsy izany. Mila mahimiany ny hafa foana isika mba halalantsika izay any am-pony sy mahazo azy. Ary izao, raha misy tsy fifankazoan-kevitra dia mila mifanantona hatrany satria izay tsy miady olom-bodo fa izay tofo mpamosavy. Mila mahay mifamela heloka koa isika satria hoy ny voalaza ny soratra masina ao amin'ny Kolosianina 3:7-12 hoe mifandeferaka mifamela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany. Tahaka ny namelan'ny Tompo ny helokareo no aoka hamelanareo heloka koa. Tena marina izany. Ary farany a. Piray tapohaka ianareo a. Tokony hifanohana hatrany. Raha misy ny adiady sy tsy fifanarahana dia ny mbateniko hoe mivavah fa hanazava ny sainareo sy ny fonareo Andriamanitra. Vaniala, ahoana? Olona tena endry ianao. Mamela ny elony a. Mamela ny elony satria sambatra izay madio am-po. Tena misaotra betsaka neny Ralisy a. Misy hosainina izay anatra rehetra teo izay. Mavesatra tokoa ny fo rehefa hitambesara ny alahelo. Eny. Ny hatezerana sy ny fankahalana. Ao fa hiezaka ny hamela azy satria izay tofo tokoa ny mpamosavy e.
natolotry ny malay misaraka groupe anareo teo ilay tantara indray miaino mitondra lohateny hoe tofo tantara no soratany Miray Ravoahangy Armino. Novelomin'ny Fity, Tsiry, niaraka tamin'ny Finiavana, Tovo ary Saloy. Nandray fiosana Nantotosy, Tovo Andriamololona. Studio Niprod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.